Mahakasika ireo hesika kosa tao amin'ny EPP Falerivo Ambanidia indray no nanohizan'ny trano mpiantohana aro ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'izy irony. EPP izay navaozy ny aro tanteraka ny ivelany ao avy hatrany ny fanadihadiana. Mitohy hatrany ny asa soa ataon'ny trano mpiantohana aro ao anatin'ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'izy irony. Noraisin'ity orinasa ity an-tanana arak'izany ny fanavaozana manontolo ny ivelany ho an'ny EPP Falerivo Ambanidia. Vita ny asa rehefa naharitra 3 herinandro teo ary tonga nitokana izany omaly ny tale jeneralin'ny trano mpiantohana aro Andriambahiny Patrick notrony ny mpiara-miasa vitsivitsy. Nambarany tao anatin'ny lahateny fa fahombiazana ny 70 taona nisinina ho an'ny aro, manampirofo izany hoy izy ny mahavoalohany azy ireo eo amin'ny sehatra fiantohana eto Madagasikara. Ankoatra ny fanavaozana ity EPP ity dia mbola nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra beazina ao ihany koa ny aro, ahitana kitapo, kahie ary penina izany. Fisaorana mitafitafy kosa no nasetrin'ireo mpianatra ireo sy Ramatotaleny sekoly izay tolo-tanana avy amin'ny aro izao. Sorana lehibe any aro satria miara-miasa taminay izy izay koa tsara vita na voasafidy tao anatin'ny tsangam-baton'ny faha-efapolo taonany dia koa ihany koa zany ilay fiaraha-miasa partenariat privé zany dia anisan'ny izay ihany koa dia izay nisoranay azy ny loko-trano rehetrarehetra izay hitanareo ny ivelany rehetrarehetra ireo dia ny trano mpiantohana aro daholo no nanamboatra azy. Varavarankely manoloana ny arabe rehetra sorony daholo na varavarankely rehetra amin'ny tale ho an'ny aro raha teo dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ka azona vokatra tsara ny tanjona amin'izao fanomezana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa izao. Ny EPP Ambanidia Falerivo dia ahitana mpianatra 770 sahany ny mpampianatra 5 ka ny iray no firamina.